Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Midera Jehova miantsony anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray be voninahitra tsara sy masina indrindra zay an-danitra. Amin'izao ora manokana izao zay efa hifanaovanay andrenesana amin'ny teninao, dia manasa indrindra zay tompo raha sitrakao ny anatrehanao any amin'ny fitoerana rehetra, amin'ny fotoana zay andrenesana n'izao afatra izao dia hisy fiainana voakasika manokana, hisy ketraka nampaherezina manokana. Misy olona kivy izay mitraka indray, misy olona zay efa mamoy fo Jehova. Ko ankehitriny raha mandre an'izany afatra izany dia aoka hiverina indray ny fanantenana, dia manatreha amin'ny fotoana rehetra, ary ny tenanay izay hitondra ny afatra dia ny fanano ampiteny fa amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana Fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira fa 7:30, hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao. Midera ny anarana
manasa antsika andray ny baibolyntsika ka hanokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko 10 ny 1:20. Josoa toko 10 ny 1:20. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josoa taminy: aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy matanjah, fa toy izao no ataon'i Jehovah amin'ny fahavadinao rehetra izay hiadianareo. Ho tanteraka amintsika ane izany teny izany. Amen. Miaraka ivavaka isika tompoko. Iray anay eo izay nan-danitra dia ratsalaza ary saotra natolotra eo anao noho izao tombonandro mianao anay izao. Isotra noho ty sabata masina no mianao anio ity, miangany ny fanahinao masina, miano fony amanontolo, ary talidalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotram-bavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrano izy ireny tompo, ary ao ka ny sandrom-pitiavanao no anendra ny aretiny hanana ny fahasalamana aingana. Matsiaro koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, ampionana ny fony izy ireny, ary ao ka anao no toky sy antoka ho an'ireo izay nilaozana rehetra. Ka ho tsapana izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao manala izay rehetra mahasoa, zanakao tompo, miamanay izay mahasoa anay araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay mba amelanao ny heloka tsirairay avy, ary hanositra molitra ny mpanomponao izay hitondra ny havatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izao vavaka izao. Amen. Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka hieno an'ity hirahiray ity. The stars is handling what I see. On the wind he speaks with majesty. Glory ruleth over land and sea. What is that to me? I will celebrate nativity, for it has a place in history. Sure he came to set his people free. What is that to me? Till by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lived away out there. Now he walks beside me day by day, ever watching for me lest I stray. To find the narrow way, it's everything to me.
misaotra sy mideran'Andriamanitra mandrakariva isika noho ny aina sy ny fofinaina izay omeny mila mahay mankasitraka foana isika ny amin'ny zavatra rehetra izay omen'Andriamanitra. Tsy isika sendrasendra raha lasy anabavy malala ny zavatra eo amin'ny tontolo ara-panasy ny maha-kristianina, fa misy tanan'Andriamanitra izay mikasika, misy tanan'Andriamanitra izay momba, misy fitarian-dalana izay ataon'Andriamanitra isan'andro. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao dia hitanao mihitsy ny fisiny. Izay le hoe andramoka izao fa tsara Jehova. Ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika hoe afaka mampandroso atao tokantranonao amin'ny alalan'ny ity onjam-peo ty na any anaty fiara na aiza ndrenesanao an'ity afatra ty dia tena mampideran'Andriamanitra hoe misy olona foana izay mila n'izany afatra izany, ary raha ianao le izy dia ny tompony hoe ombanao manokana. Raha misy tsy fahasalamana eo aminao dia tononona foana ny fanasitranana manokana avy amin'Andriamanitra. Raha misy olana dia tononona ihany koa ny teny fikasana ny famahana olana isan'andro san'andro izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Samy miatrika toe-javatra sarotra isika rehetra, fa ny endriny no mety ho samy hafa rehefa malala. Ka dia mahirezy ianao fa tsy ianao rery no miatrika ady ary misy mivavaka ho anao eto amin'ity onjam-peo ty ka dia samy mahery isika mianakavy. Ny afatra n'Andriamanitra izay orenesitsika amin'ity androany ity dia ny Josoa toko 10 tsarovo, fa raha zao ianao vao mihaino moa zany dia mamakivaky ny bokin'ny Josoa isika, satria io ny boky mampiditra ny zanak'Israely ny tany Kanana amin'ny alalan'ny Josoa zany. Dia isika ihany koa ety andalana makany amin'ilay Kanana vaovao, ilay Jerosalema vaovao, ilay tany nampanantenana izay efa nomanin'ny Kristy ho antsika. Dia izay no mahatonga antsika miresaka bebe kokoa ny bokin'ny Josoa zany nofidiana manokana. Ka dia misaotra ny tompo noho ny fahafahana miaino sy mandre ary mampita an'izany afatra izany. Hivavaka isika mialohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Fanamasino ity ny fotoana manokana izay ahafahanao miteny, mampahery, mananatra. Ity ihany koa ny fotoana manokana izay ahafahanao manova fiainana any amin'ny toerana maro samihafa. Mitenena tompo fa meny ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Josoa toko 10 no andraisantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ity ora sy fotoana ity ry ava malala. Josoa toko 10 dia mahafinaritra ity. Ny lohateny ny afatra zany dia hoe Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Tena hoe Andriamanitra no micontrôle, Andriamanitra no maîtriser ny zavatra rehetra eo amin'ity zao tontolo zao ty. Izy ihany koa no mifehy ny fiainanao, izy mifehy ny adinao, izy no mifehy ny toe-javatra mety hanafitra anao rehetra. Contrôlen'Andriamanitra ireny fahazamanary ava malala. Ka dia teneno mihitsy ny tenanao ary teneno zany phrase zany hoe Andriamanitra no mifehy ny toe-javatra rehetra. Dia ny Josoa toko 10 dia vakiko amintsika ihany le izy, satria mahafinaritra foana mamaky ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny baibolinao, aza malaina mihitsy mandray baiboly na tsy maintsy mamadibadika an'izany. Misy ndray hoe nenahy fa atao anaty telefona, ny sasany mety ao anaty tablety. Izy daholo zany rehetrarehetra izany. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: nandreseny zanak'Israely ny mpanjaka 10 sy nahazona ny Kanana atsimo rehetra. Ary rehefa reny Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema fa afaky Josoa ay ka noravany, fa araka izay nataony tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany nataony tamin'ny Ai sy ny mpanjakany. Sady nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mponina tany Gibeona ka tomoetra eo aminy. Dia raiky tahotra indrindra izy, satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriana sady lehibe no Ai, ary nahery ny lehilahy rehetra teo. Dia naniraka olona Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema ho any amin'ny Hohama mpanjakan'i Hebrona sy Pirama mpanjakan'i Jarmota sy Jafia mpanjakan'i Lakisy ary Debira mpanjakan'i Eglona, ka nanao hoe miakara ty amiko ka manapia amelezantsika ny Gibeona, fa efa nanao fihavanana tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely izy. Dia niangona ireo mpanjaka 10 tamin'ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan'i Jerosalema sy ny mpanjakan'i Hebrona, ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy ary ny mpanjakan'i Eglona, ka niakatra izy sy ny miaramila ny rehetra ary nitobo tandrifin'ny Gibeona ka namely azy. Ary ny mponina tao Gibeona dia naniraka olona ho any amin'ny Josoa teo atobo tany Gilgala, hanao hoe
aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao miakara faingana ho aty aminay ary vonjeo sy ampio izahay fa miangona melanay ny mpanjaka rehetra amin'ny amorita izay monina any amin'ny tany avoana de niakatra niala tany Gilgala Joshua sy ny mpanafika rehetra teo aminy de lehilahy mahery rehetra ary hoy Jehova tamin'ny Joshua aza matahotra fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsy hisy ajanona eo anoloanao izy na de iray akory azy ary tonga tampoka tamin'ireo Joshua fa nanao lavalina tany Gilgala izy ary Jehova nampifanaritaka ireo teo alohan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Betiorona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda ary noho nandositra teo alohan'ny Israely teo ampiadinany Betiorona izy Jehova de nandatsaka avandra vavety taminy avy tany an-danitra ka hatrany Azeka ka nahafaty azy ary be lavitra ny matiny avandra noho izay novonony zanak'Israely tamin'ny sabatra ary tamin'izany Joshua de niteny tamin'ny Jehova tamin'ny andro nanolorany Jehova ny Amorita teo alohan'ny zanak'Israely ka nanao teo imason'ny zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona ary anao kosa ary volana ny andohasahany Ayalona dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavaliny tsy efa voasoratra eo amin'ny bokyny jasara va izany dia nijanona teo voan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ilentika tokony indray andro maninjitra ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aoriny izay niainon'i Jehova ny feon'olona fa Jehova niady ho an'ny zanak'Israely ry hava malala zay lay tantara mino fa azoazontsika zany lay tontolo-kevitra fa andeha isika zany andray fampaherezana sy andray lesona sarobidy avy amin'ity afatra ity dia ho tapatapahantsika zany le izy misy teboka vitsivitsy zay fampizarako anao mikasika an'io afatra io zany misy teboka eo amin'ny anankitelo efatra eo de hitanao eo zany hoe ay fe zay ny fomba idiran'Andriamanitra antsehatra amin'ny fiainan'ny zanany tsirairay avy. Ka eto zany dia ny teny tena mahafinaritra de le hoe Andriamanitra iady ho anareo ary le hoe koa hoe maha hoe mpifeny zavatra rehetra n'Andriamanitra de ozy izy hoe tsy nisy zavatra toy izany mihitsy ny ainona amin'ny feon'ny olona tena hoe nangataka zavatra tena impossible mihitsy Joshua. Ka eto zany ry hava malala dia te hiteny amintsika hoe rehefa manompo an'io Andriamanitra io zay Andriamanitra mpamboatra lalana izy mihitsy moa lalana izany lalana sy famarina tsy hoe mamboatra lalana fotsiny izy io lay Andriamanitra izay ataontsika hoe mpanala tendrombohatra sy ny sakana rehetra io lay mpandravan'ny rindrina rehetra izay mety misy sy mitsangana tahaka ny tao Jeriko dia io Andriamanitra io zany ilay nahary ny lanitra sy ny tany de io Andriamanitra io ry havana no miditra antsehatra eto amin'ity fotoana ity de io Andriamanitra io no miditra antsehatra eto amin'ity tantara manokana zay hitatsika eto zany ka izao hoe tadidio foana fa tsy miala amintsika Andriamanitra eo mandrakariva izy Andriamanitra dia manao fahagagana ary misy zavatra tsy takatry ny saina mifanohitra mety hoetreretin'ny olombelona ny fahagagana zay ataon'Andriamanitra zay raha teo moa definition ny fahagagana efa midepasy mihitsy ny mety loi naturel ny fahagagana zay ataon'Andriamanitra ka Andriamanitra zany de mpanao fahagagana ry havana Andriamanitra de mpanao zavatra tsy takatry ny saina Andriamanitra lehibe izy ary indraindray zany isika dia matahotra mangataka zavatra ngeza be amin'Andriamanitra ka ity Joshua toko 10 ity zany dia mitantara amintsika ny finoana lehibe zay ananan'ny Joshua ilay mpiady mahery sady olo marina zany no mifandray tsara amin'Andriamanitra izay nanana ataontsika hoe fahasahina mihitsy ary nanana an'izay le hoe fahatokina fa afaka manao zavatra goavana be Andriamanitra satria izy nahary zao rehetrarehetra izao ka na nivavaka ny Joshua aza de tena mahagaga fa ho hitantsika moa zay etsy ambanimbany etsy rehefa aveo ka eto zany dia ohatrany hoe anganongano zany ve sa hoe ohatrany zavatra tsy mapino lay toe-javatra nisy hoe ao anaty ady izay atao dia
manao fahagagana tsy takatry ny saina io Andriamanitra io. Ary zay ny hoe misy mpanjaka dimy ozy izy izay miangona zany hiady amin'ny zanak'Israely hiady amin'ny Josoa sy ny miaramila rehetra. Riavana ny zavatra ambara aminao androany de zao hoe rehefa miroso makany amin'ny tany Kanana ianao rehefa misy ezaka lehibe zay ataonao ho amin'ny fahombiazana, rehefa mandeha any amin'ny fisandratana ianao de tadidio fa miangona eo aminao daholo ny karazana olana. Ny afatarana zany hoe mizotra makany amin'ny fahombiazana, mizotra makany amin'ny fahatsarana ny zavatra anankiray de be fahavalo be le izy. Eto zany to de mpanjaka dimy ozy izy hiady amin'ny zanak'Israely. Nefa naino an'izany ny anankiray ozy izy de inona daholo na ndraiky tahotra le mpanjaka anankiray de natsony daholo ny mpanjaka manodidina, mpanjaka dimy ozy izy sy ny fahavalo zany reo zany tsy fantatrako hoe fahavalo ve reo sa olona mpinamana ve, fa izy io moa zany de ohatr'izay foana hoe rehefa ianao zany lay tarigetra, ianao lay edivana, ianao lay hoaratsina de na ny olona tsy mifankahazo aza de tadidio fa mandeha mitambatra aminao daholo. Mety misy mpiara-miasa, mety misy mpiara-mianatra, mety misy mpiara-mivavaka mihitsy. Rehefa ianao le ho asiana de iny fa mitambatra daholo na ny olona tsy mpinamana aza satria efa lora teo moa ny fisainana sy ny fietreretana vokatra zany rehetrarehetra izany. Ka de zao hoe aza matahotra fa efa misy teny fikasana zay omen'Andriamanitra ho atsika eo ry hava malala. Ka izao ny zavatra voalohany hoe Andriamanitra no mifehy ny fahavalonao, zay ny teboka voalohany. Andriamanitra dia mifehy ny fahavalonao eo amin'ny Josoa 10:15 no misy an'izany afatra izany. Ka eto zany Josoa sy ny zanak'Israely dia tsy hita hoe vitsy kokoa satria mpanjaka dimy miaraka amin'ny miaramila be dehibe hiady amin'ny zanak'Israely zay firenena anankiray fotsiny. Dia raha amin'ny fisainana olombelona zany rehefa malala de fa resady. Kanefa dia rehefa nivoaka hiady zany dia misy zavatra zay nataon'Andriamanitra satria Andriamanitra araka ny teniny sy ny teny fikasana avy amin'ny Josoa tsy miala amin'ny teny fikasana mihitsy hoe atolotro ho anao izy, ombanao mandrakariva zay tany rehetra idiavinao dia ho azonao avokoa, ho resinao ny fahavalonao rehetra tsisy ajanony eo alohanao, marina amin'ny teny fikasana Andriamanitra. Ka eto zany de zao hoe na dia ataontsika hoe surnombre aza ny fahavalo de resiny zanak'Israely le izy. Mety ho zavatra surnombre koa eo amin'ny fiainanao. Vao taminy anankiray vao tsy voavaty olana teva tamindray nanka tsy voavaty de efa tamindray anankiray, mety efa tena mandifotra anao ny toe-javatra sy ny olana ry hava malala. Ka izao ny tiako ambara aminao androany, aza matahotra fa atolotro Jehovah eo tananao rehetrarehetra reny satria izy no mifehy ny toe-javatra rehetra. Ary raha izany no fanambarana zay voarainy Josoa zany de zao hoe tsy maintsy atao fotsiny le ady fa mifandresena efa mazava, efa azo zany. De ohatra zany ihany koa eo amin'ny fiainantsika hoe na manahoana na manahoana de efa menantsika ny fandresena. Efa azony Josoa teto ny fandresena, azony atao aminao ihany koa izany. Ary isika de efa mizotra makany amin'izany fandresena izany satria efa no manan'Andriamanitra ho an'izay rehetra mpanompony mizotra makany amin'ilay tany Kanana ka nandray ny teny fikasana ny fandresena ry hava malala. De vita zay rehetrarehetra izay de zao hoe amin'ny fifezan'Andriamanitra ilay fahavalo ihany de zao hoe raikitra le ady zany de mbola tsy maty ihany le mbola be dehibe zany no afaka nandositra de nandefasan'Andriamanitra eritrereto hoe amin'iny tany maina be iny zany andro maina de misy avandra be zay milatsaka vaventy be mandevina an'ilay olona to de satria tsisy alofana mihitsy moa zany ka ohatrany hoe somary tany efitra any amin'ny lohasaany no anaovana ny ady. De zao hoe nandatsan'Andriamanitra avandra be avy any an-danitra ary de filazana eo de hoe ny olona maty ny zanak'Israely tamin'ny Sabata aza de mbola vitsy no maty n'ilay avandra. Ka izao zany ny fifezan'Andriamanitra ny toe-javatra. Rehefa tsy resinao eto izy de zao Andriamanitra no hiady ho anao. Izy indray no anao zavatra. Tsy ilainao ny fandahatra, tsy ilainao akory ny hoe ahoana ary ty ahoana de ifandahatra sy anao argument isan-karazany ianao zany mitondra n'izao zavatra rehetrarehetra izao mba hanaporofona. Tsy ilainao zany fa Andriamanitra miady ary de andefa avandra amin'ny fahavalonao izy. Mety karazana
fahavandra maro samihafa io ka izao hoe andraso fotsiny fa rehefa tsy vita zay de andeha fahavandra indray Andriamanitra zay tsy anaovana ratsy toetra mihitsy ho andrindra fa amin'ny olona mivavaka, amin'ny olona zay mpanompon'Andriamanitra, amin'ny olona zay tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy azo atao mihitsy ny miady sy mifahamaly amin'ireny fa raha hoetiny ambavaka ianao ary raha ohatra ka tena hoe olona manana fanan'Andriamanitra, olona mifandray amin'Andriamanitra akaiky zany olona izany ka anaovanao ratsy de zao hoe mety tsy izy no hiady aminao fa andeha fahavandra isan-karazany aminao sy ny taranako sy ny fianakavianao io Andriamanitra io ary zay tsy mba anaovana ratsy toetra amin'ny olona, tsy hoe aplike aminao ihany le izy satria ianao le mihaino ny hafatra sy ny mpanompon'Andriamanitra fa ny olona hafa ihany koa mety ohatr'izany ka sosanatrila misy avandra lehibe avy any an-danitra izay tonga eo aminao ary zay mampatahotra indrindra ka izao hoe avelao Andriamanitra fotsiny no andatsaka avandra, avelao izy ny ady ary be deaibe ny zavatra ohatr'izany tato amin'ny soratra masina ry Davida nandeny tsy ny famaly tamin'izany izy fa maty ho azy teny le olona misy zavatra ohatr'izany ihany koa eny amin'ny fiainana eny zany. Zay zany ny teboka voalohany. Teboka faharoa de zao hoe ny vavaka Josoa mivavaha vavaka lehibe zany hoe tena aoka zany tena manana an'izany hoe vavaka lehibe amin'ny teny anglisy moa de somary tiako le izy hoe pray big prayer zany hoe aoka ho tena vavaka goavana tsika zany mangataka de ohatra limité tsika zany Andriamanitra fa azonao atao rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra anao de angatao ze tianao rehetra angatanao izy fa omeko anao zany zay nge le izy fa io zany tsy hoe ze olona rehetra fa io rehefa misy fifandraisana amin'Andriamanitra manao sitrapon'Andriamanitra de mangataka ianao de misy zavatra impossible tanteran'Andriamanitra ka eto zany de fantatra Josoa fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra zay vavahany de zao hoe nangataka zavatra ngeza be mihitsy i Josoa teto zay tsy mbola nisy ohatran'izany satria tsy vita le ady raikitra zany le ady mifamolo mifandafatra teo zany de tsy vita le ady de ny vavaka nataony Josoa mbola tsy vita ty ady ty ry tompo fa tena ny andro nefa fa mia hoe mandroso zany de mia miletika amin'ny masoandro zay moa le fiteny azy fa raha ny loi fizika zany de tsisy an'izany masoandro miletika fa masoandro mijanona eo fa ny tany miodina 420 ora de mia maizina fotsiny amin'izay partie lasa ny ambadiky masoandro zany fatatsika rehetra zany de teto kosa zany dia nangataka hoe mijanona ry masoandro ary ianao ry volana zay no mahatonga amin'ny teny hoe matoa misy volana zany aloha zany matoa misy masoandro de zao hoe tena andro maina be mihitsy nefa misy avandra milatsaka mba ao an-tsainao ve zany zay le hoe voafehan'Andriamanitra mihitsy ny natiora tia andatsaka izy de mety tia hajanona etsy zay moa le filazana hoe masoandro mijanona etsy ninninona fanazavana hoe lasa nijanona ndray andro hoe niova daholo ny zavatra rehetra mety mbola tsy takatry ny saintsika fa ny azy zany ny finoko fotsiny de zao hoe voafehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ninona fanazavantsika tsy miova ny andro tsy niova ny zavatra rehetra fa izao hoe hitan'Andriamanitra ny fomba nampanazavana nazavana Jehova raha teo moa masoandro fiainantsika izy zay ny voalazany mpanao salamy be deaibe ao amin'ny soratra masina izy masoandro ka azony ataony hoe izy mihitsy no lasa masoandro Jesosy moa de tahaka amin'ny masoandro Jesosy ihany koa dia izy namorona ny volana makitana zay le hoe ary amin'ny apokalipsy hoe tsy misy masoandro itsony fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy misy ny volana tsony izay ampisaraka ny alina sy ny sisa fa ny fahazavany voninahitr'Andriamanitra ka Andriamanitra zany de afaka maneho ny voninany eto amin'ity zao tontolo zao ty na maka ny toeran'ny masoandro na maka ny toeran'ny volana dia tsy miova ihany nefa ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny loi fizika zany fa nataon'Andriamanitra ry ava-malala mba hanehoana fa izy no mikontrôle izy no nahary ny zavatra rehetra ka eto hoe ry masoandro mijanona ho Josoa fahasahinana e zany ry volana koa ianao de mijanona etsy de zao hoe nijanona tokoa ireo zavatra rehetra ireo nazava teo foana ireo zavatra rehetrarehetra ireo fahagagany zany sa mangataka zavatra lehibe tsy takatry ny saina zany ary impiry ianao no efa niatrika ady ka sany teny hoe ry masoandro mijanona ovina ianao no nangataka zavatra impossible tamin'Andriamanitra za efa nangataka de nataon'Andriamanitra zany ovina ianao no efa nangataka tahaka ny Josoa hoe mijanona fehezina mihitsy ny problème fehezina ny toe-javatra fa
Josoa teto de nanao an'izany mijanona ary masoandro de mijanona tokoa zany rehetrarehetra izany. Ary eto de te ilaza aminao androany manao hoe mijanona am'izay am'ty mivavaka kely, mivavaka voafetra kely ity, fa mivavaha goavana. Aoka tsy eritreritra zavatra kely isika, toe-tsaim-balala, toe-tsaina kely, balitika kely, zay moa le filaza zany hoe tena hoe kely, fa aoka tena hijery zavatra goavana, angataka zavatra goavana, satria ny Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra lehibe, ka na nakisaka tendrombohitra, na andrava rindrina, na ampijanona masoandro, de hainy zany rehetrarehetra, apisy horohorontany, apisy tafiotra, azon'Andriamanitra fehezina daholo zany rehetrarehetra zany. Zay nahatonga an'i Jesosy hoe mangina mitsara matsi ny rivotra sy ny ranomasina, nampitola gaga hoe izy ary ty fa ny rivotra sy ny ranomasina aza naninona ozy izy nanaiky azy. Ary de hitantsika eo ny toe-javatra izay niseho ry ava-malala. Zay le hoe say mangataka vavaka goavana eo anatrehan'Andriamanitra isika, fa izy ny mpahary ny zavatra rehetra ary afaka manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary na isika ihany koa aza hoe mety tsy salama ve ianao, misy aretina ve eo aminao androany, mangatà sitrano a Jesosy, mangatà famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra, mihavana amin'ny olona rehetra, fa na de tsy ho sitrana eto azy ianao anangana anao indray Jesosy ndray andro any, ary de hanome anao ny fahasalamana any amin'le toerana tsy misy ranomasy, tsisy tomany, tsisy fanaintainana intsony, dia anao zavatra lehibe io Andriamanitra io. Ary zay no hoe aoka ho fantatsika tsara izany fomba fiasan'Andriamanitra izany. De zao hoe ny voalaza ry amin'ny Josoa 7:15-20, Josoa 7:15-20, ary zay ny teboka fahatelo de izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Josoa tamin'ny aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy matanjah, fa toy izao no ataon'i Jehovah ny fahavalonareo rehetra izay iadinareo. Ry havana, aza matahotra na mivadi-po ianao, na betsaka aza ny fahavalo, na de ataontsika surnombre aza ny fahavalo, de zao hoe aza matahotra na mivadi-po, fa ohatr'izao ny anaovan'ny fahavalonareo, na fahavalona ohatr'izao ny anaovanao ny fahavalonao rehetra, ohatr'izao ny fehezanao ny olana rehetra. Zao ny fomba fangatana zavatra ngeza be ao anatrehan'Andriamanitra, ary dia nahavita zavatra mahagaga, dia nijanona tokoa reny rehetrarehetra ireny noho ny vavaka nataon'i Josoa. Azonao komandina zany ny valim-bavaka rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao, azonao angatana satria fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anaty ady ve ianao androany, angatao hoe Jesosy malala, aoka mba hijanona eto mandrakariva ianao, ianao no masoandro ny fiainako, ianao no volana izay manazava ny fiainako, ny voninahitra ao no oka iseho hoe to ambavaka isan'andro isan'andro izany rehetrarehetra izany. De zao hoe tsy maintsy ho azon'Andriamanitra reny mba hampandresena anao, ary tsy maintsy manao lalàn'Andriamanitra na de efa tsisy lalàna tsony aza, ary zao hoe mbola miasa manao fahagagana Andriamanitra. Ndrendray misy olona mampianatra hoe fa tsisy fahagagana tsony, tsy manao an'izany tsony Andriamanitra, tsy ao amin'ny fiangonana zany lainga izany zavatra, mbola manao fahagagana Andriamanitra, ary ny fomba tsy takatry ny saina no anaovany an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ko ankehitriny ry ava-malala de mino fotsiny ihany ianao, fa efa azonao ny fandresena. Olona makany amin'ny tany Kanana ianao, na miatrika toe-javatra, tsy midika koa rehefa mizotra makany amin'ny tany Kanana, ka nalazaiko hoe io dian'ny zanak'Israely io zany de makany amin'ny tany nampanantenana. Tsy nanao zavatra to de misosa malama be Andriamanitra, fa jeria tsara fa hatrany am-piangany Egipta dia namakivaky ny tsy maintsy nandalo amin'ny ranomasina mena, olana zany, tsy maintsy nandalo efitra mamay, nandalo fizahan-toetra, nandalo kaikitry ny mena rano, mbola nandalo ihany koa no hoe tony misy ino tizy teo, misy rindrina lehibe manda, tony misy fahavalo mihoatra lavitra noho ny isa, de atrehana daholo zany rehetrarehetra zany, fa ny olona makany an-tany Kanana de tsy ilozanady fa mivoaka mpandresy kosa ho voninahitra Jesosy Kristy. Hoenao tokoa ane zany olona mizotra makany amin'ny tany Kanana zany, ianao zay miaino io ane rehefa miova ny fiainanao, rehefa tena manatona ny Kristy ianao, ilay mpandresy lehibe, aza miavonavokevitra, aza be ampo fotsiny ianao ka tsy anatona ny Jesosy, fa noho ny fahatafotoinana amin'ny toetran'ny olona, noho ny fahasorenana amin'ny zavatra ataon'ny olona, na mpiara-mivavaka na mpitarika eo amin'ny fiangonana, de iny koa ianao fa manaraka ny torohevitra Satana hoe mpiatsara vela tsy daholo reo fa aza mandeha, aza manao an'izany.
tadidio fa simba amin'izany ianao ary zay mihitsy ny tena mila iadivana eo amin'ity fandehanana amin'ny tany kanana ity. Anome fandresenanao ane Jesosy, anome fanasitrananao ane Kristy, anome vahaolana sy fanantenana ny amin'izao fiainana zao ho anao ane Jesosy, mahereza rahalasy anabavy malala ivavaka ho anao any. Tompo Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra, misaotra satria azo antoka ny fandreseny ao aminao, azo antoka ny teny fikasana ary tsy mivadika amin'ny teny fikasana sy ny fanekeny ianao. Toavy aminay Tompo ny fandresena rehetra zay azon'ny Josoa ataovy amin'ny mpanomponao rehetra zay miaino an'izao fandaharana manokana izao, ary samy tody any amin'ny tany kanana zay vahoaka mpandresy, satria ianao any amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia efa laza izay maharesy ianao, izay maharesy impito ny amerenanao an'izany farafahakeliny tamin'ireo afatra ho an'ny fiangonana 7 dia niteny ianao izay maharesy ka ataovy mpandresy mihitsy zay Jesosy, aoka mba haresy ny zavatra rehetra, ary aoka ho fantatra efa afaka mifeny zavatra rehetra ihany koa ianao, ary afaka ihany koa ianao manao fahagagana tsy takatry ny saina, fa izay dia angataka zavatra lehibe aminao isan'andro manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery ava malala ny tompony hitantsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hopefy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hopefy Radio, dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana.